midera ny Jehovah ry firenena rehetra, midera azy ry olona rehetra, fa lehibe ny famindram-pony amintsika ary mandrakizay ny fahamarinan'i Jehovah. Alleluia. rainy malalo dia iralaza saotra natolotra ianao noho ny fitiavanao sy ny famindram-ponao aminay. Tombotsoanay ny mbola miaraka aminao amin'ity fotoam-pivavahana ity, koa mangataka ny fanatrehanao eto anivonay izahay, mangataka ny fanahinao ho aminay tsirairay avy mba ahafahanay manompo anao araka ny tokony ho izy. Ao anaty zao fanompoam-pivavahana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Iarabantsika rehetra nahatratra ny taona 2024 ity ny fanompoam-pivavahana voalohany ato anatin'ity onjam-peontsika ity amin'ny Facebook ihany koa. Arabaina ny piaino, arabaina ny mpijery, ny fahasoavan'Andriamanitra, ny fitiavany ary ny fiadanany ane ho amintsika rehetra. Ho fanomboantsika ny fotoana sy ho fidiranan'Andriamanitra, aliaraka hira isika ny hira fahatelo amby telopolo, saotra no atolotra anao reraiko. Sa di mi tempo te aiutare
raiso ny baibolinao a maky ny tenin'andriamanitra isika ao amin'ny Korintianina 2:5 ka ny 7:17. Korintianina 2:5 ka ny 7:17. Rehefa hita de ndeha raha tsika mamaky izany tenin'andriamanitra izany. Koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Ivavaka isika. Rainay tsara sy masina ireny izay ny an-danitro misaotra noho ny amin'ny teninao izay navelanao novakianay tamin'ity fotoana ity, ary maniry indrindra izahay ny andray hery sy amantatra ny tianao ambara amin'ny alalan'izany teny izany. Tompo tsara ô, aoka ny fanahinao masina no hialolalana ny teny eo am-ponay tsiraray avy, ka hanana fahefana eo amin'ny fiainanay izany, hanamboatra anay, hampahery anay, ary hitaridalina anay eo amin'ny ankasitrahana. Amin'izao fotoam-pivavahana izao, misy aminay ny manana tsy fahasalamana, manana rofy. Tompo mety eza ianao hamangy, mety eza anohana, mety eza hampahery, ary mitalao aminao zahay raha mety ianao, mety eza mihitsy hanasitrana. Engane mba ho fotoana andraisanay fitahina manokana izao fotoana izao, ka ahitany ny fahatsarany fitantanana sy ny fitondranao, ahatonganay afaka manome voninahitra anaranao ihany koa amin'ny zavatra rehetra, ary indrindra ahafahanay mijoro vavolombelona, mizara amin'ny hafa reo zava-tsoa rehetra izay fanataonao teo amin'ny fiainanay. Ny mpanomponao izay andahatra izany teny izany, aoka hosorany ny fanahinao, ka mba ho niteny avy aminao no ho teneniny. Aoka hosoranao ihany koa izy ka hanana fahefana ny teny, akasika ny fonay tsiraray avy, ary hitondra fiovana araka ny fanondrinao raha teo. Fa ataonay ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy Tomponay. Tonga eo mifampivavahana ho amin'ny fanatitra isika, andeha isika omena segondra vitsy mba ahafahantsika manomana ny fanatitra eo am-pelantanantsika. Andeha isika hanao vavaka mangina. Amen. Ny afatra izay homanina ho antsika amin'ity maraina ity dia mitondra ny lohateny hoe ny oniny ranonaina avy amin'Andriamanitra. Ny oniny ranonaina avy amin'Andriamanitra. Jaona 4:7-7 ka hatramin'ny 7. Jaona 4:7-7 sy ny 8. Jesosy namalaka nanao taminy hoe izay rehetra misotro ity rano ity dia mbola angetaheta indray, fa na iza na iza no misotro ny rano izay omeko azy dia tsy angetaheta mandrakizay. Fa ny rano izay omeko azy dia ho loharanon miboiboika ao anaty ho fiainana mandrakizay. Efa mba nanontany tena ve ianao ny amin'izay mitrangany amin'ny fanatitra fanoloran'ny tena tolotrao? Hevery ho toy ny ony lehibe ny fanatitra tolotrao izay mikoriana manerana izao tontolo izao, mitondra aina sy manohana ny asan'Andriamanitra any amin'ny sahany misiona tsirairay eo an-toerana isam-paritra ary maneran-tany.
Aiza marina moa ny tokony alen'ireny fanatitsika reny, inona ny tanterahany ary inona ny toanany. Raha tsy njaraina araka ny sosikevitra omeny drafitry ny fanatitra mitambatra ny fanatitra fanoloran-tena atolotsika, dia anohanana ny asa misionera eo amin'ny toerana eo amin'ny fiangonana ny 50 ka hatramin'ny 80 isan-jato. Ny 20 ka hatramin'ny 30 isan-jato indray dia anohanana ny asa misionera eo amin'ny faritry ny diviziona. Ary ny 20 isan-jato dia manohana mandrakariva ny tahirim-bolan'ny ny asa maneran-tany, izay mamatsy ara-bola fianakaviana misionera manodidina ny 700 sy ny mpamakilay maneran-tany miisa 900 eo ankoatra ny asa hafa izay atao amin'izany. Avy amin'ny tahirim-bola misionera maneran-tany koa no izarana ny fanatitsika amin'ireo diviziona 12 maneran-tany miampy ny fivoriam-ben'ny misionan'ny Moyen-Orient. Ny ampany amin'ny tahirim-bola asa maneran-tany dia manampy sahan'asa maro ny fiangonana izay manompo ny fiangonana maneran-tany. Ohatra hoe ireo tahirim-bola ireo dia mamatsy ara-bola ny asa misionera ara-pitsaboana any amin'ny universitétsika Lomalinda, ny fanapaharihana ihany koa ny radio adventiste maneran-tany sy ny optionnel, ary ny departemanta miadidiny maha-olona ao amin'ny Adra. Tao anatin'ny taona vitsivitsy dia olona tapitrisany avy amin'ny faritra sarotra indrindra eto amin'izao tontolo izao no nahita ny famonjena tao amin'i Jesosy ka namonjy ny fiangonana adventista mitandrina ny andro fafito. Manambara ny fanadihadiana izay vao natao tsy ela fa ao anatin'ny 20 segondra dia misy mpino iray vaovao lasa adventista. Ary isaky ny adiny 4 dia misy fiangonana iray miorina. Noho ny fanatitra natolotra sy ny fanolorana izay nataontsika dia afaka manampy ireo olona vaovao niova fo ireo isika tsirairay avy. Kanefa hozy izy aorian'ny fahavitan'ny batisan'ireo mpino vaovao dia ahoana no anohanana azy. Ireny fanatitra alefantsika ireny ihany koa zany dia anisany anohanana ireny mpino vaovao ho tonga mpianatra. Mampianatra azy ireo ny fomba izarana ny finoana vaovao amin'ny olona manodidina azy isika amin'izay. Ny on'ny fanatitra fanoloran-tena atolotrao dia manampy amin'ny fampitomboana sy ny fanohanana ny asa misionera amin'ny fomba mitovy eo an-toerana isam-paritra ary manerana izao tontolo izao. Toy izo zany ny fanolorana, ny fampikorianana io ony mamelombelona io. Toy izo hatrany ny fanolorantsika ny asa fanohanana eo amin'ny fanatitra an-tsitrapo. Misaotra anao noho ny fanatitra atolotrao sy ny fanohizana ny fitondrana mibavaka ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Andeha isika hiara-hitsangana hivavaka ho amin'ny fanolorana ny fanatitra. Andriamanitra rainay misaotra anao izay satria nomenao izany teny mahafinaritra izany, izay nampatsiahy anay fa ony miboiboika mamelombelona ny fanatitra izay atolotray tsirairay avy ireto. Isaoranay manokana ianao satria avy aminao izany, ary aoka ho tsapanay fa ianao ihany koa no manome anay mba hahafahanay manohana ny asanao maneran-tany, ary tsapanay androany ny andehanan'ireny fanatitra ireny sy ny asa tohanan'izy ireny ihany koa, ary fifaliana ao anay nandray izany, aoka izay mba azoto anohana izany asanao izany. Dia izany vavaka izany dia tononinay sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany. Amen.
Mamy mahay mira be daholo nareo dia ndao amin'izay tsika hitra ao anaty toriteny mahafinaritra ity izay voatongotsika amin'ny tenin'Andriamanitra efa ao ny baibolinareo jereo vetivety aloha ny baiboly dia raha tsika mijery ny Jakoba toko voalohany ny andininy 1:20 Jakoba toko voalohany ny andininy 1:20 inona ary ny teny ao izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy hoe koario ny fahalotoana sy ny lolobo rehetra ary ekeo amin'ny fahalemem-panahy ny teny nambolena izay mahavoavonjy ny fanahinareo. Andao hoe raha antsika mamerina vetivety hoe koario ny fahalotoana sy ny lolobo rehetra ary ekeo amin'ny fahalemem-panahy ny teny nambolena izay mahavonjy ny fanahinareo. Inona hono no ariana rakizy? Ny lolobo izay indrindra. Asa raha fantatrareo hoe inona marina ny heviteny ny hevitra izany hoe lolobo izany fa zao tantara anankiray no isariako ny sainareo izay misy lohateny mahafinaritra manao hoe aza mitahiry fankahalana ao am-po. Ndao mbola veritsika ihany hoe aza mitahiry fankahalana ao am-po izay indrindra. Andriam-panderaka izy tany am-pianarana niseho ny tantara. Dia ora ny sepa-pianatra tamin'ny ankizy hoe izao rakizy anao lalao kely tsika ka nareo tsirairay avy ireo samy mitondra voatabia anaty sachet. Mitondra inona hoe? Voatabia anaty sachet. Ka ny voatabia tsirairay avy dia manamarika anaran'olona anankiray izay ankahalainareo, izay tsy tianareo, izay mahasosotra anareo. Enao mijery anay io ve? Enao manaraka anay io ve misy olona tena tsy tianareo mihitsy? Dia ohatr'izay ilay izy. Ingany aloha mba tsy izy izany fa ohatr'izay ilay izy. Dia hoy izy izany raha tamin'izay fotoana izay hoe dia arakaraky ny isan'ny olona ankahalainareo arakaraky ny isan'ny olona tsy tianareo dia mitovy amin'izay ihany koa ny isan'ny voatabia izay hoentinareo ao anaty sachet. Makaty am-pianarana ara-pitso. Eny ary tonga ny apitso samy mitondra voatabia daholo ny ankizy tsirairay avy satria hoe arakaraky ny isan'ny olona ankahalainy dia nisy mitondra anankiroa, nisy mitondra anankidimy, nisy mitondra 7, nisy mitondra 12, nisy mitondra hatramin'ny 30 rakizy tamin'izany fotoana izany. Dia izao nanome toromarika indray raha misepa-pianatra. Dia hoy raha misepa-pianatra hoe mandritry ny herinandro dia hoentinareo makaty am-pianarana isan'andro ireo voatabia ireo. Ay, eny ary. Nandeha ny andro. Nanomboka nitaraina rakizy ny mpianatra tamin'izay fotoana izay ny amin'ny fahasimban'ny voatabia
sy ny amin'ny fofony zany voatabia zany. Ary ireo mpianatra nitondra voatabia be deaibe moa satria ndresantsika hoe nisatra amin'ny 12, 17, 30 dia nitaraina mavesatra le izy satria iny tsy maintsy vingitina isan'andro makany ampianarana. Fa tena mila tsy zaka tsony fofonareo ve fa na fofona voatabia loha mila tsy ho zaka tsony ny fofona raha tsy ateraka izany voatabia izany. Tena andeha ny fotoana afaka herinandro arosinareo na antany an'izay mpampianatra tao am-pianarana efa mipetraka tsara daholo ny ankizy zany efa manomboka tsy mahazo aina satria nentina tao ny voatabia amin'ny sachet. Dia nanontany an'izay mpampianatra, inona ankizy ny tsapanareo tamin'ny fitondrana an'ilay voatabia? Tsy isy nanangan-tanana tsony ny ankizy rakizy fa samy nitaraina daholo. Ny amin'ny fofona nateraky ny voatabia loha ny sasany arosinareo satria mety efa tsy voatabia vaovao tsony ngamba nentiny tamin'io fotoana io na niry biby kely ara ny sasany. Misy lalitra kely zany, misy olotra kely zany, tena ratsy ny fofona. Ary ankoatran'izay izay nitondra voatabia be deaibe dia tena nitaraina tamin'ny avesatry ny voatabia. Indrindra moa zany fa hoe le nitondra be deaibe araka ny voalaza teo dia ozy le mpampianatra amin'izay. Eto amin'izay zany tsika hisitona lesona ny amin'le toko sy andininy vakitsika teo amin'ny Jakoba toko voalohany teo. Ozy le mpampianatra mitovy amin'izany ihany koa rakizy ny entinareo ao anatin'ny fonareo rehefa mankahala olonareo. Satria izao mantsy ny fankahalana dia miteraka fahalovana ao anatin'ny fo. Araka izany dia miakitra fofona ratsy sy mitondra eta mavesatra miaraka aminareo amin'ny toerana rehetrarehetra izay alehanareo. Raha ohatra ka hoe ny fofona amin'ny voatabia potsitra sy loa no ataonareo hoentinareo mandritry ny herinandro raha tsy zakanareo, maika fa hoe ny lolomponareo entinareo mandritry ny fiainanareo rehetrarehetra. Zany ny ataonareo ao anatin'ny sainareo, zany ny ataonareo ao anatin'ny fonareo. Lasa manana ngidi-ponareo ao anatin'ny fonareo ao raha zany ny entinareo mandritry ny androm-piainanareo rehetra. Dia hoy andra amin'izay mpampianatra nanome hafatra hoe sao rakizy sady hafatra ataoko anao izay manaraka an'izao fandaharana izao ihany koa. Aza mitahiry lolomponareo. Ny fo dia tokony ho zaridaina tsara endrika izay mila fanadiovana isan'andro amin'ireo ahidratsy tsy ilaina. Dia ahoana fanadiovana azy rakizy? Mahay mamela heloka. Mety misy olona nahasosotra anareo, mety misy olona nanao tsy nety taminareo, mety misy olona nandratra anareo. Fa zao mahaiza mandefitra hatrany ary rehefa misy ohatra hoe fotoana ahafahana mandray fitoniana sy filaminana dia aza velanareo andalo fotsiny izany. Ary ankoatran'izay rehetrarehetra izay arak'ilay toko sy andininy izay nivakitsika teo amin'ny vaky teny fotsitra ho an'ny toriteny ho an'ny ankizy, Jakoba toko voalohany andiny faha 1:20 dia ozy hoe ary ekeo amin'ny fahalemem-panahy ny tenina ambolena izay mahavonjy ny fanahinareo. Samy mino fa antsika ankizy kely rehetrarehetra tia ho vonjena daholo isika. Noho izany indrindra ny tokony atao le ry amin'ny tapany voalohany koa ariho ny fahalitoana sy ny lolompo rehetra. Inona mbola malotoloto ao anatin'ny fonao ao? Inona ny mety mbola miteraka lolompo ao anatin'ny fonao ao? Isaky ny mahita an'ilay olona ianao dia vintrana, isaky ny mahita an'ilay olona ianao dia sorena. Dia izao ny zavatra teneniko anao. Raha teo voavonjy ianao dia arina daholo izany. Manjary tahaka an'ilay mitondra voatabia loha ao anaty sachet. Dia tsika ihany koa tsy hitondra fahalovany lolompo sy fankalana ao anatin'ny fontsika fa hiavana amin'ny olona rehetra. Izay rakizy ny teny izay noentina ho antsika tamin'ny anio dia ndaontsika anao vavaka fohy. Jesosy misaotra anao izay eny amin'izany lesona lehibe izay nomenao anay izany. Ianao ane hanampy anay ankizy tsirairay avy mba hanananay fo madio, ambolenao ny teny tsara ty anatinay ka hiala anay ny lolompo satria ho isan'ireo izay te handova ny fiainana mandrakizay izahay. Dia ataonay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy ny vavaka. Amen. Lasarecha izay no lalovako teo aminao ry Jesosy
fitsitelina to fitsapana mangiry tokoa nobe de hidro tafajoro iany ty mpanompona kadeja sayanoazaduatuluca Tembulavapuru fofona fianano panefani finomana no sady tompo mamafany educar manarani ro firehetra aveo mampitsahajany akimaf kamapandresy izay miandany aminao J'anefa imaginako mantsiry tompo de tena lamba misintra kanefa mbola no tafino ny fahasoavanao ny tananao izay mahery no natehakao tamin'ny feritro de nazo fatomena ity zanakao kadeja sayanoazaduatuluca fianafyanano anjamanisa tembulavapuru fofona fianano panefany finomana no sady tompo mamafany educar manarani ro firehetra aveo mampitsahajany akimaf kamapandresy izay miandany aminao kadeja sayanoazaduatuluca fianafyanano anjamanisa tembulavapuru fofona fianano panefany finomana no sady tompo mamafany educar manarani ro firehetra aveo mampitsahajany akimaf kamapandresy izay miandany aminao araka ny almanaka zay ampiasainy eo anivon'izao tontolo izao dia miditra ao anatin'ny taona vaovao isika ary androany no sabata voalohany amin'ity taona 2024 ity tombotsoa lehibe ho azy ho anao ny nahatratra izany taona vaovao izany misy tovolahy iray zay tratra ny mamiadana amin'ny raha ary tena ao anatin'ny fitsaboana mafy ary atahorana mihitsy ny ary ny ainy akory ny hafaliany raha mbola nahatratra ny taona vaovao 2024 izy raha tsy efa mandalo ny lohasaha aloko ny fahafatesana tokoa mantsy dia tsy dia atsapa loatra ny asarobidiny fahavelomana isika koa amin'ny anarany onjapeo Azis FM 4 no iarabanay ianao mpanaraka ny onjapeo sy ianao mpanaraka ny fampitana sary amin'ny fitaovan-tserasera moderna ampifaliana no iarabanay ianao na hatratra ity taona vaovao ity ny fanirianay dia ho tanteraka aminao any zao teny ny soratra masina izao fa ho adinoinao ny fahorianao lasa natao rano nandalo sisa no ahatsiarovanao azy amirapiratra noho ny tatao vovonana
ny andronao ary ny aizina anjary tahaka ny maraim-baovao. Joba 1:10, ny 9:10 sy ny 7:10 araka ny dikateny diema izany teny zany. Ko raha nisy fahoriana na olana na ady na fitsapana ny lalovanao tamin'iny taona 2024 iny, dia ho adinonao ane izany ary ho toy ny rano mandalo sisa no ahatsiarovanao azy. Ary amin'ity taona vaovao 2024 ity dia mirapiratra noho ny tatavonana ny andronao, ka ny aizina zay teo tamin'ny taona lasa dia anjary tahaka ny tatavovonana, tahaka ny maraim-baovao ane izany. Zany ny fanirinay ho anao eto amin'ity onjam-peo azisy ity, mba ho tsapanao amin'izao taona vaovao nomeny tompo anao izao. Ko raha sitrakao ary dia andao hivavaka ho amin'izany isika, sady hivavaka ihany koa ho amin'ny toriteny, ho amin'ny tenin'Andriamanitra zay ho raisitsika rehefa avy eo. Hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, masina, masina, masina ianao. Midera sy misaotra anao manokana izahay androany, satria mbola notahinao tamin'iny taona lasa iny, ary mbola nomenao tombotsoa ity taona vaovao ity. Endre mahatalanjona sy mahagaga ny fitiavanao, mahagaga ny famindramponao. Ko araka ny teninao teo dia engany mba ho adinonay tokoa ny fahoriana zay niseho tamin'iny taona lasa iny, sy ireo olana maro samihafa zay natrehinay. Fataova mahita fitia hoe masonao izahay, ka ho maraim-baovao hamirapiratra toy ny mitavovonana ny ity taona 2024 zay nomena ho anay ity. Aoka ny fiadananao no hamirapiratra eo amin'ny fiainanay, ary raha nokatra ny teninao izahay dia mangataka ny fanainao masina mba hitarika anay sy hampianatra anay indray mba hazahoanay ny sitraponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Araka ny voalazako teo aloha dia manana fiainam-baovao atolotra anao Andriamanitra amin'izao taona vaovao izao. Raha raisinao am-potokoa izany ka inonao ary iainanao dia ahatsapy zany ianao amin'izao taona vaovao izao. Raha Andriamanitra dia efa vonona raha teo fa any aminao sisa ny fanalahidy, ny anaiky na tsia ny idiran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Voalazako teo aloha ihany koa fa araka ny calendrier na ny almanaka zay ampiasainy zao tontolo izao maneran-tany mba andrefesana ny fotoana, dia taona vaovao isika zao. Lasa ny taona 2024 ary miditra ny taona 2024. Ny almanaka na ny calendrier izay ampiasaina ankehitriny dia ny almanaka nataon'ny Papa Grégoire 17 na antsoina amin'ny teny vahiny hoe calendrier grégorien. Nanomboka ny taona 2025 izy io, ny zoma 15 oktobra tamin'izay fotoana zay dia niova ny calendrier ary nampiasaina ny calendrier grégorien tamin'ny 15 oktobra zoma 2025. Dia io zany no calendrier na almanaka zay ampiasaina maneran-tany amin'izao fotoana zao. Ekena fa misy ihany ireo firenena sasany zay mbola mampiasa almanaka hafa, indrindra fa ireo antoko-pivavahana sasany. Toy izany ry zareo jiosy zay manana ny calendrier na ny almanaka zay fampiasany eo amin'ny lafiny ara-pivavahana. Ka izay mihitsiny no tiako resahana aminao, ho tiako ifampizarana aminao androany, dia ny almanaka na ny calendrier zay nampiasaina ao amin'ny soratra masina. Tamin'ny andron'ny zanak'Israely tokoa manko dia nanana calendrier na almanaka izy ireo. Toy izao nanambaran'Andriamanitra izany tamin'ny zanak'Israely ao amin'ny Exodosy 2:12 dia ny andininy 2 izany. Toy izao ny voalaza: ity volana ity ho voaloham-bolana ho anareo, dia ho voaloham-bolana amin'ny taona ho anareo izany. Mazava be ny toromarika omen'Andriamanitra eto fa io volana izay nivoahana avy any Egipta io no volana voalohany amin'ny taona teo amin'ny zanak'Israely. Ity no voaloham-bolana amin'ny taona ho anareo hoy Jehova. Tena ampiny ilay baiko eo amin'ny 13 manao hoe:
mitenena ianareo amin'ny fiangonana de ny Israely rehetra ka manao va hoe amin'ny andro 10 amin'ity volana ity, le volana voalohany io zany a, dia aoka samiaka zanak'ondry iray avy izy rehetra araka ny fianakaviany, dia zanak'ondry iray avy ho amin'ny isan-trano. Izay no toromarika no men'Andriamanitra amin'ny andro 410 no fotoana amonona zanak'ondry. Io fotoana io no antsoina hoe Paska, araka ny 110 zay milaza toy izao hoe, ary toy izao no ataonareo raha mihinana azy, ny valahanareo voasikina, ny kapanareo ho eo amin'ny tongotrareo, ary ny tehinareo ho eny an-tananareo, dia hoaninareo faingana izy fa Paska ny Jehova, Paska ny Jehova. Nantsoina hoe Paska izany ity fotoana andro 410 amonona zanak'ondry ity ao anatin'ilay volana voalohany amin'ny taona, araka ny toromarika, araka ny baiko zay nomen'Andriamanitra. Ny volana voalohany teo amin'ny zanak'Israely izany no volana izay fanaovana ny Paska. Tsy inona io volana io fa ny volana Abiba hoy ny Baiboly, na ny volana Nisanna. Toy ny calendrier rehetra, toy ny almanaka rehetra, dia misy volana 12 ihany koa ny calendrier teo anivony zanak'Israely, ka ireto avy ireo volana 12 ireo: ny volana Abiba, ny volana Ziva na ny Iara ozy izy, ny volana Sivana, ny 4 Tamoza, ny 5 Aba, ny 6 Elola, ny 7 ny volana Etanima na koa Tisri, ary ny 8 Bola, ny 7 Kisleo, ny 10 Tebet, ny 11 Sabata, ary ny 12 farany dia ny volana Adara. Araka ny tableau zay asehonareo eto moa, dia ireo ny toko sy andininy ahitantsika ao amin'ny Baiboly ireo volana 12 ireo, misy anankiroa ihany tsy voalaza mazava tsara amin'ny Baiboly ny mpanambarana azy dia io ihany koa ny volana zay diavintsika ankehitriny araka ny calendrier grégorien iainantsika ankehitriny dia mifanandrify eo zany, tahaka ny volana Abiba zao na ny volana Nisanna, lay volana voalohany amin'ny zanak'Israely, dia mifanandrify amin'ny volana Marsa, tapaky ny volana Marsa hatramin'ny tapaky ny volana Avrily, araka ny calendrier izay ampiasaintsika ankehitriny. Dia ireo le volana 12 teo amin'ny zanak'Israely araka ny filaharany. Ny mahavarina nefa teo amin'ny zanak'Israely dia misy taona karazany 2 teo anivon'ny zanak'Israely. Ny voalohany ny taona ara-pivavahana, ary ny faharoa ny taona sivily na ny taona ara-panjakana. Ny taona voalohany ara-pivavahana de manomboka ny volana Abiba na Nisanna, araka ilay baiko, araka ny nolazain'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely rehefa nivoaka avy any Egypta izy ireo. Ary ny taona sivily kosa na ny taona ara-panjakana dia manomboka ny volana Tisri, izay volana 7 amin'ny taona ara-pivavahana. Toy izao mivolaza amin'ny Exodosy 7:20, dia ny andininy 420, dia mifampitoy amin'ny 420 sy ny manaraka. Intelo isan-keritaona no anaovanao andro firavoravoana ho ahy. Tandremo ny andro firavoravoana, fihinanany mofo tsy misy masirasira. Fotoana no hinananao ny mofo tsy misy masirasira, araka izay nandidiko anao amin'ny fotoanandro amin'ny volana Abiba, fa tamin'izany no nivoanao avy tany Egypta. Ary aoka tsy iseho foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehako. 19 Ary tandremo koa ny andro firavoravoana amin'ny fijinjana ny voaloham-bokatry ny asanao izay nafafinao tany an-tsaha, sy ny andro firavoravoana amin'ny fanangonana amin'ny farany taona raha manangona ny vokatry ny asanao avy tany an-tsaha ianao. 17 dia intelo isan-keritaona no isehony lehilahy rehetra aminareo eo anatrehan'i Jehova Tompo. Ry havana, misy fety anankitelo zany voalaza eto izay fakanesan'ny lehilahy rehetra any a Jerosalema isehona eo anatrehan'i Jehova, ary naverina izy io
aty amin'ny Deutéronomie 4:10. Ny voalohany amin'le fety dia ny andro firavoravoana fihinanana mofo tsy misy masirasira. Izy io dia tanterahana amin'ny andro 14 ny volana Abiba na Nisanina, dia avy eo mitohy 7 andro ny fihinanana mofo tsy misy masirasira. Zay le fety voalohany. Ny faharoa dia ny andro firavoravoana amin'ny fijinjana ny voaloham-bokatry ny aso, araka ny voalaza eto. Izy io dia amin'ny andro 50, andro 50, zany hoe ao arinan'ilay herinandro 7 manomboka eo amin'ny fotoana fijinjana vary, misy herinandro 7 andro ampitomboana 7 770, dia amin'le 50 zany le andro firavoravoana amin'ny fijinjana ny voaloham-bokatry ny asa teo anivony zanak'Israely. Ary araka ny voalaza ny 7 amin'ny Deutéronomie 4:10 dia zao mivolaza hoe herinandro 7 no isainao anao hatramin'ny andro iandohan'ny fijinjam-bary no anisanao azy. Io le antsoina hoe Pentecote ao amin'ny testamenta vaovao. Pentecote fandray am'le hoe 50. Zay le fety faharoa. Ny fahatelo kosa ny andro firavoravoana amin'ny fanangonana amin'ny faran'ny taona. Araka le Exodosy nivakitsika teo, amin'ny faran'ny taona. Io faran'ny taona resahana eto io no faran'ilay taona sivily na le taona ara-panjakana. Antsoina hoe koa izy io fetin'ny tabernakely na fetin'ny fitoerana ao amin'ny trano rantsakazo. Zay koa zany no anarana iantsona ty andro firavoravoana anankiray ty. Toy izao mivolaza ao amin'ny Deutéronomie 4:17. Tandremo afotoana ny andro firavoravoana fitoerana amin'ny trano rantsakazo, rehefa nangoninao ny avy amin'ny famolonao sy ny famiazanao. Fitoerana amin'ny trano rantsakazo. Dia ry amin'ny Jaona 7 ny 12 indray dia zao ny anambarany azy. Ary rehefa akaiky ny andro firavoravoan'ny jiosy dia ny amin'ny tabernakely. Io zany ilay fetin'ny tabernakely. Dia ny mahafinaritra amin'izy io Andriamanitra mazava tsara izy io, fa manomboka amin'ny 15 ny volana Tisry, zay volana 7 amin'ny taona ara-pivavahana ity fetin'ny tabernakely ity. Toy izao ny voalaza ao amin'ny Jaona 7:12. Ary rehefa akaiky ny andro firavoravoan'ny jiosy dia ny amin'ny tabernakely. Araka izany dia sady antsoina hoe fetin'ny fitoerana amin'ny trano rantsakazo ity fety ity, no antsoina ihany koa hoe fetin'ny tabernakely. Ary mahafinaritra dia nataon'Andriamanitra mazava tsara izy io amin'ny soratra masina, fa manomboka ny 15 ny volana Tisry, izay volana 7 amin'ny taona ara-pivavahana ny fetin'ny tabernakely. Levitikosy 7:20, ny 4:30 dia zao ny voalaza, mitenena amin'ny zanak'Israely hoe amin'ny andro 15 amin'izany volana eto ry havana. Dia 10 ny ao amin'ny baiboly malagasy dika teny protestanta. Somary misy adisoana eto fa volana 7 no izy. Zany hoe amin'ny andro 15 amin'ny volana 7 izany no hiatomboa ny andro firavoravoana fitoerana amin'ny trano rantsakazo afotoana ho an'i Jehova. Manamarina izany dika teny dième. Rehefa natao dika teny dième dia nahison'izy ireo io adisoana io zay manao hoe mba hamepetra ny Israelita hoe ny andro 15 amin'ny volana 7 no hiatomboan'ny fankalazana ny trano tomboka ho fanajana i tompo mandritra ny 7 andro. Araka izany ry havana dia mazava be fa amin'ny andro 15 amin'ny volana 7 dia ny volana Tisry no fetin'ny tabernakely. Koa io volana Tisry io izany no volana voalohany amin'ny taona sivily na ny taona ara-panjakana, dia ny volana eo alohany no voalaza fa lay faran'ny taona. Araka le andininy ao amin'ny Exodosy 4:20 hoe tandremo koa ny andro firavoravoana amin'ny finjinjana ny voaloham-bokatry ny asanao izay nafafinao tany an-tsaha sy ny andro firavoravoana amin'ny fanangonana amin'ny faran'ny taona, raha manangona ny vokatry ny asanao avy any an-tsaha ianao. Ity andiny manaraka ity koa dia mbola manamafy ilay hoe faran'ny taona. Exodosy 4:20. Zao ny voalaza. Ary tandremo ny andro firavoravoana manarakaraka ireo herinandro amin'ny fanaterany voaloham-bokatra, raha mijinja ny varitritsika
sy ny any firavoravona amin'ny fanangonana amin'ny fitsingerenany taona. Eto de lazainy hoe fitsingerenany taona. Fa raha mijery isika ny dika teny katolika de mazava ny fanambarany azy. Fa le fitsingerenany taona eto de tsy inona akory fa faran'ny taona. Zao midika teny katolika Exaody 4:22. Hankalazainao ny fetin'ny herinandro, ny voaloham-bokatra ny fijinjam-bary ary ny fetin'ny fampakaram-bokatra amin'ny faran'ny taona. Arak'izany dia misy taona karazany roa teo amin'ny zanak'Israely. Taona ara-pivavahana zay avy amin'Andriamanitra mihitsy sady io ny tena ikajiana ny filaran'ny volana 12 amin'ny taona, saingy eo ihany koa ny taona sivily na ny taona ara-panjakana. Vokatr' izany taona karazany roa izany de lasa misy taom-baovao roa ihany koa izany teo anivony zanak'Israely. Ny taom-baovao voalohany de mifandray amin'ilay volana voalohany dia ny volana Abiba na Nisanna, ary ny taom-baovao faharoa de mifandray amin'ny volana fahafito izay fiandohan'ny taona sivily dia ny volana Tisri na ny volana Etanima izany. Ny tena mahaliana ao anatin'izy io anefa de zao, samy efa nametrahan'Andriamanitra programa mazava tsara ao anatin'ireo volana roa ireo. Zany hoe le volana fiandohan'ny taona ara-pivavahana sy ny volana fiandohan'ny taona sivily de efa mazava ny programan'Andriamanitra ho an'ny fiangonany. Raha vao miandoha izany ny taona teo anivony zanak'Israely de efa misy programa lehibe tsy maintsy ifantohana. Ny Andriamanitra ny tompon'ny programa, Andriamanitra nanomeny programa. Resika zany zao le volana Abiba na le volana Nisanna, lay taom-baovao ara-pivavahana. Inona ary ny programa ifantohana rehefa tonga ny taom-baovao ara-pivavahana? Ny programa moa de efa nofitin'Andriamanitra mazava tsara ao amin'ny Levitikosy 7:20 zay nasako anao mba azoto andinika sy amaky izany. Levitikosy 7:20. Manomboka amin'ny 9:9 ka hatramin'ny 9:9 dia miresaka momba ny Paska izy sy ny mofo tsy misy masirasira. Ary naraha ny 9:10 hatramin'ny 4:20 miresaka momba ny amboarambary voalohany de le aeva-eva. Ary eo amin'ny de mbola mifampitoy amin'ny 9:12 hatramin'ny 1:20 dia ny Pentekoty na ny 7 herinandro na ny 50 andro zay anaovana fanatitra sy mofo aeva-eva. Arak'izany de misy andro firavoravona mazava tsara anankitelo eto. Ka vao miandoha izany ny taona ara-pivavahana de napetrak'Andriamanitra mazava tsara ny programan'ny vahoakany, ny programan'ny olony. Fa misy andro firavoravona anankitelo zay ifantohana sy iomanana. Ny voalohany amin'izany de ny Paska. Ny Paska de maneho ny famonjen'Andriamanitra, maneho ny fanafan'Andriamanitra ny vahoakany avy any Egypta. Nanafaka ny vahoakany tao anaty fanandevozan'ny Egypta Andriamanitra. Amin'ny teny anglisy ny Paska dia antsoina hoe Passover, fandalovana ny dikany. Mandalo Andriamanitra. Ary tamin'ny fotoana io fony mbola tany Egypta zany de nandalo Andriamanitra de mijery ny isam-baravaran'Andriamanitra de manantena hita zavatra Andriamanitra. Inona no hitany teo amin'ny tolam-baravarana? Ny ranjanak'ondry. Fa hoay sy ho anao kosa. Rehefa tonga ny taom-baovao ka mandalo Andriamanitra ka mitsidika ny isam-baravarantsika, mba inona re no hitan'Andriamanitra eo amin'ny tokantranontsika? Rehefa mifety isika mitonga amin'ny taom-baovao, mba inona no hitan'Andriamanitra? Vonina ve isika ny ovonjeny? Sa mbola hita fa mbola variana eto amin'ity zao tontolo izao ity ka fifaliana araka izao tontolo izao mbola nataontsika? Ny mahavariana de zao, ny Paska de maneho ny sorona nataon'i Kristy. Jereo tsara fa raha tokony ampifantoka ny olona eo amin'i Jesosy Kristy izay maty hamonjy ny olona ny taom-baovao araka ny soratra masina, de indrisy fa lasa fotoana filanonana ao anaty fahafintaretan'ny tany no ataony akamaroan'ny olona. Vitsy dia vitsy ihany izany hoe mba mieritreritra ny famonjena, ary izany na koa mieritreritra ny amin'i Jesosy izay maty mba ho famonjena azy. Ry havana, ny lesona lehibe de zao, mba inona re no eritreretiko
mba inona no eritreretinao rehefa tonga ny taom-baovao tahaka izao? Mba inona ny fantohan'ny saiko? Inona ny fantohan'ny sainao rehefa tonga ny taom-baovao? Raha toa ka mbola latsaka tao anatin'ilay fomba nahazatra ny maro ianao, ka somary mbola nigalabona sy ny lanona tao anatin'ny fahafinaretana ara-nofo araka izao tontolo izao, de fotoana izao mbola ahafahanao miverina amin'Andriamanitra, mbola azonao atao ny mibebaka ka mifantoka indray amin'ny fandalovan'Andriamanitra mba hanafaka anao, mba hamonjy ianao, meteza vonjen'Andriamanitra, meteza hanaiky ny fandalovan'Andriamanitra hanafaka anao, mbola azonao atao ny mifantoka eo amin'ny sorana nataon'i Jesosy ho fanavotana anao. Izay no nahatonga ny safidy ilay andininy no vakiana ao amin'ny Korintiana 2:5-7 manao hoe, koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Raha vonany andrain'i Jesosy Kristy ianao anio dia ho tonga olona vaovao ianao, ary ho lasa tokoa ny zavatra taloha teo amin'ny fiainanao, ilay fiainanao tsy naomy teo aloha iny dia ho lasa, fa fiainana vaovao mihitsy no iainanao miaraka amin'ny Jesosy. Moa tsy mba maniry izany fiainana vaovao ao amin'ny Kristy izany ve ianao? Fotoana izao andraisanao an'i Jesosy. Izany ny toe-tsaina tian'Andriamanitra ho eo amin'ireo vahoakany raha vao manomboka ny taona, na rehefa tonga ny taom-baovao tahaka izao fotoana lalovantsika izao. Irian'Andriamanitra mba hifantoka eo aminy izaho sy ianao. Raha izay ny taom-baovao araka ny taona ra-pivavahana teo amin'ny zanak'Israely, dia mba manahoana kosa ny taom-baovao araka ny taona ra-panjakana na ny taona sivily. Araka ny efa hitantsika teo aloha, ny taona sivily na ny taona ra-panjakana dia manomboka eo amin'ny volana Tisry na Etanima, izay volana 7 araka ny filaharana nandaran'Andriamanitra azy araka ny taona ra-pivavahana. Toy ny taom-baovao voalohany ihany dia efa nanomana programa ihany koa Andriamanitra ho an'ny vahoakany rehefa miandony taona sivily na ny taona ra-panjakana. Inona indray ary zany ny programa efa nomanan'Andriamanitra ho an'ny olony rehefa tonga indray ny taom-baovao araka ny taona sivily na ny taona ra-panjakana. Toy izao voalaza indray ao anatin'ilay famitinana nataon'Andriamanitra Levitikosy 7:20, ny 4:20 hoy izy hoe, mitenena amin'ny zanak'Israely, ny andro voalohany amin'ny volana 7 dia ho an'ny fitsaharana ho anareo, dia fahatsiarovana amin'ny fitsofina trompetra ho fivoriana masina. Jereo tsara, ny andro voalohany amin'ny volana 7, lay taom-baovao, lay premier amin'ny volana, dia andro inona ho izy? Andro fitsaharana ho anareo, fahatsiarovana amin'ny fitsofina trompetra ary ho fivoriana masina. Dia toy izy amin'ny 5:20, aza manao tao zavatra kory ianareo, fa manatera fanatitra atao amin'ny afo ho an'i Jehova. Jereo tsara ny voalaza eto, fa ny andro voalohany amin'ny volana 7 dia ho an'ny fitsaharana, fitsofina trompetra, fivoriana masina. Noho izany dia tsy mahazo manao tao zavatra kory ny olona, fa mifantoka eo amin'Andriamanitra amin'ny fotoana io. Eny, mitondra fanatitra ho an'Andriamanitra mihitsy azy. Ka marina ty taom-baovao ity dia Andriamanitra no ivo ny fifantohana, dia ampileferina ny momba ny tena rehetra, fa Andriamanitra kosa no asandratra sy hifantohana, hany ka nantsoina hoe amin'ny teny Hebreo Rosh Hashanah ity andro voalohany amin'ny volana Tisry ity. Ny hevitry ny hoe Rosh Hashanah moa dia lohan'ny taona na lohataona hoy isika. Zany hoe fiandohan'ny taona manokana ho an'ny voakan'Andriamanitra izy io. Ny anton'izany dia izao, misy fiandohana manokana tian'Andriamanitra hipetraka eo anivon'ny vahoakany. Tsy inona izany fa lay andro fanavotana amin'ny andro 10 amin'ny volana 7 volana Tisry. Tena zava-dehibe tokoa ity andro fanavotana ity, satria io ny fotoana izay anaovana fanavotana ny vahoakan'Andriamanitra. Tsy inona moa fanavotana io fa fanadiovana ny fahotana hiala eo anivon'ny vahoakan'Andriamanitra. Dia misy fombafomba atao amin'izany fanadiovana izany izay tsy ho azo avaiko etona, fa manasanao mba hamaky izay voalaza ao amin'ny Levitikosy 5:20 sy ny 7:20 izay miresaka manokana ny amin'izany. Toy izao voalaza mikasika ity andro fanavotana ity. Ny 7:20 amin'ny Levitikosy 7:20,
amin'ny andro fahafolo am'izany volana fahafito izany dia ny andro fanavotana isy fivoriana masina ho anareo, ampahory ny tenanareo ianareo ka hanatitra fanatitra tao amin'ny afo ho an' Jehova. 20 aza manao raha akory ianareo am'izany andro izany, fa andro fanavotana izany, hanaovana fanavotana ho anareo eo anatrehany Jehova Andriamanitra reo. 20 fa ny olona rehetra zay tsy mety miory am'izany andro izany dia ho fongorana tsy eo amin'ny fireneny. Ary ny olona rehetra zay manao raha akory am'izany andro izany dia ho fongorako tsy amin'ny firenena hoy Jehova. 30 aza manao raha akory ho lalàna mandrakizay amin'ny taranakareo faramandimby izany eny am'izay rehetra honenanareo. 30 ho tena andro fitsaharana ho anareo izany, ary ampahory ny tenanareo ianareo amin'ny andro fahasivy amin'ny volana rehefa ariva iny ka hatramin'ny ariva hatramin'ny ampitso ariva hitandremanareo ny andro fitsaharanareo. Riavana mazava be zany toromarika avy amin'ny Jehova izany, misy teboka vitsivitsy tsy maintsy ifantohana sy atao amin'ny io andro io. Voalohany, fivoriana masina aloha izy io, tsy zavatra ranofo izany fa ara-panahy, tena ao anatin'ny fahamasinana tanteraka ity fotoana ity. Faharoa, tsy maintsy mampahory ny tena ny tsirairay, tsy ilay mampahory ny tena amin'ny fampijaliana ny vatana toy ny fikapohana sy ny sisa izy io. Araka ny voalazako teo, tsy ara-nofo izy ity fa ara-panahy, fa ny fampahoriana ny tena dia ato ao an-tsaina no miseho. Tsy maintsy eritreretina daholo ireo fahotana natao ka hifonana amin'Andriamanitra. Tena miasa mafy ny saina sao de misy fahotana dino, tsy mora izany rehefa tena iainana. Na ny malagasy aza moa dia nilaza mihitsy fa aleo enjehan'io masika toy izay enjehan'ny eritreritra, ka ao an-tsaina izany le fampahoriana na koa ao an'eritreritra fa tsy ara-batana velively. Fahatelo, manatitra fanatitra ho an'Andriamanitra ihany koa. Misy fanatitra tsy maintsy hoentina ho an'Andriamanitra rehefa tonga ny andro fanavotana. Ary fahaefatra, tsy maintsy tsy mahazo manao raha ihany koa, fa tena andro fitsaharana io andro io. Tena tsy maintsy ajanona ny raha rehetra fa de mitsahatra. Izay vao azo tanterahina le fampahoriana ny tena, le fifantohana amin'Andriamanitra, le fahamasinana atao tokoa moa no anaovana raha hafa manoloana ny fieritreretana ny amin'ny fahotana zay vita, ny amin'ny fahotana zay natao, indrindra fa tena miatra manaina ny resaka eto, ka zay nanao atsirambina ho fongorana. Ny zava-doza azy raha vao atao atsirambina ny amin'ny fahotana zay natao ka nisy ota tsy ny fonana, de izay no mahatonga lay fandringanana ho fongorana tsy eo amin'ny ivon'ny fiangonana, tsy eo anivon'ny firenena, ny olona manao atsirambina ny fahotana. Koa ny andro voalohany amin'ny volana Tisri izany na ny volana Itanima, de ilay fitsofina trompetra de tsy inona fa fanairana ny olona ho amin'ny fiomanana sahady mba hiatrika ity andro fanavotana amin'ny andro fahafolo ity. Koa raha vao manomboka zany ny andro voalohany amin'le volana fahafito, de zao miomana ny olona fa hiatrika ny andro fanavotana zay iseho amin'ny andro fahafolo. Diovina ny fahotana de tena manomboka eo de misy fiaingana vaovao ny fiangonana voadio tamin'ny fahotana, fiangonana vaovao. Ny mahafinaritra de zao, tsy mijanona eo ny andro firavoravoana na ny fety, fa mbola mitohy amin'ny fety ny taberna kely araka ny voalaza manaraka. Zany hoe rehefa manomboka fiainam-baovao ny fiangonana voadio amin'ny fahotana de mandeha miditra amin'ny fety ny taberna kely. 9:30 mitenena amin'ny zanak'Israely hoe amin'ny andro 5 amin'izany volana fahafito izany no hiatomboa ny andro firavoravoana fitoerana amin'ny trano rantsakazo afotoana ho an'i Jehova. Amin'ny andro voalohany de isy fivoriana masina, aza manao raha akory, aza manao tao zavatra akory, ny 5:30. 5:30 afotoana no nateranareo fanatitra tao amin'ny afo ho an'i Jehova, ary amin'ny andro fahavalo de isy fivoriana masina ho anareo koa, ka hanatitra fanatitra tao amin'ny afo ho an'i Jehova ianareo, fara fivoriana izany koa aza manao tao zavatra akory. Misy 7 andro indray zany iarahana amin'Andriamanitra, manomboka amin'ny andro 5 izy io ary mandritra ny 7 aro dia mitoetra ao anaty trano ratsakazo sy mitondra fanatitra ho an'Andriamanitra ny vahoakany.
ary mbola faranana miandro fahavalo izy io a amin'ny fanaovana fivoriana masina sy fitondrana fanatitra ho an'Andriamanitra. Ry havana, mitovy amin'ilay taom-baovao voalohany izay misy fety telo ny taom-baovao faharoa. Raha fitinina izany dia izao: misy karazany taona roa teo anivon'ny Israely. Taona ra-pivavahana dia misy fety anankitelo: Paska, mofo tsy misy masirasira, amboaramboary voalohany izay evaeva ny faharoa, ary ny fety fahatelo a ny Pentekôty. Ny taona sivily indray na ny taona ra-panjakana dia misy taom-baovao indray eto, dia fitsofana trompetra, dia raha ny andro fanavotana, dia fety ny rantsakazo na ny taberna kely. Araka ilay taom-baovao voalohany izay ahitantsika ny Paska dia izao: ny Paska dia mampatsiahy ny fanavotana sy ny fanafahana ary ny famonjena ny vahoaka an'Andriamanitra izay lazain'ny soratra masina fa tandindon'i Jesosy Kristy. Koritianina voalohany toko 5:7. Esory ny masirasira ela mba ho vongana vaovao ianareo, araka izay tsy mahamisy masirasira anareo, fa voavony Kristy Paska ho antsika. Noho izany a dia mampitodika ny vahoaka an'Andriamanitra eo amin'ny famonjena ao amin'ny Kristy, ny taom-baovao voalohany. Faharoa, taom-baovao faharoa indray dia fotoana iomanana ho amin'ny andro fanavotana amin'ny andro fahafolo. Misorona tao amin'io andro io ka ny raha azo no entina natanterahana fanadiovana na ny fanavotana ny vahoaka an'Andriamanitra, araka ny volazan'ny Hebreo toko 7:22. Ary saika diovina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetra araka ny lalàna, fa raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka. Raha tsy misy tokoa raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka azo. Dia izay no anton'iny sorona iny, mba hisy raha latsaka azahoany vahoaka an'Andriamanitra famelan-keloka sy fanavotana. Moa tsy izany ihany koa no nataon'i Jesosy, nandatsaka ny rany ihany koa izy, mba hanaovany fanavotana ho ahy sy ho anao. Toy izao nambaran'ny Baiboly ao amin'ny Romanina toko 7:17. Fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. 17. Nefa marinina maimaimpona amin'ny fahasoavana izy no ny fanavotana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Ry havana, nanota zasy ianao, fa eto dia marinina maimaimpona no ny fanavotana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Efesiana 1:7. Izy nanantsika fanavotana amin'ny rany dia ny famelana ny fahadisotsika araka ny hareny fahasoavana. Araka izany ry havana, dia mbola Jesosy ihany koa no asehon'ilay andro fanavotana, koa ny taom-baovao faharoa dia mbola manomana ny olona iaona amin'ny Jesosy ihany koa. Tahaka ilay taom-baovao voalohany ihany manomana antsika iaona amin'ny Jesosy, dia manomana ny olona ihany koa iaona amin'ny Jesosy ny taom-baovao faharoa. Eto am-pamaranary dia izany fomba fijeran'Andriamanitra ny taom-baovao izany no isariako ny sainao, ny fifantohanao. Anderesika mba hifantoka eo amin'ny Jesosy rehefa tonga ny taom-baovao. Andesika hifantoka amin'ny famonjena antsika, amin'ny fanavotana antsika, fa te hanafaka isanao Andriamanitra. Te hanafaka antsika amin'ny fanandevozana izao tontolo izao izy, te hamela ny fahadisotsika, te hamela ny helotsika izy. Andeha re, anaiky an' Jesosy, anaiky an'Andriamanitra, andalo eo amin'ny fiainantsika, hanavitra antsika, hanome famelan-keloko antsika. Izay ilay andiny foto izay novakina tamintsika, izay mbola averiko eto ihany. Koritianina faharoa toko 5:8. Ko raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Ny faniriko dia ho anisan'ireo olona ao amin'ny Kristy ianao amin'izao taona vaovao izao, ka ho tonga olona vaovao tokoa anie ianao, iaina amin'ny fiainana vaovao, satria nodiovin'i Jesosy Kristy ny fiainana tsy mifanaraka tamin'ny sitrapon'Andriamanitra teo aloha. Ko raha irinao ny ho anisan'izany olona izany, dia manasanao ao hitsangana. Raha afaka manao izany ianao, ka nolo tena ho an'Andriamanitra, ary eo am-pitsanganana dia miresaha mangina amin'Andriamanitra, manao hoe: inty aho manolo tena ho anao, diovy aho ho afaka amin'ny fiainana izay tsy nifanaraka tamin'ny sitraponao, ampio aho mba ho ao amin'ny Kristy amin'ity taona vaovao ity, ka iaina fiainana vaovao miaraka amin'i Jesosy. Ny tompo anie hombanao, ny tompo anie hitahianao ho tanteraka anie izany eo amin'ny fiainanao. Amen.
tsaroanay toko iza misoabeno rasina tsy tapakavitamina rianjanana arina nilasai tudiana dimampisemu avuku nitanapitiavana riaisa dimanasu ekutiandrunaite izay diavina izao tegodidina eri mifitaianamina tukinai tukuiza famulamu arufana aniwapitsuratiza izaniakinamina kadiamba velumire atianatinanifu anisautranawanie rirainarbe famindrampo ray masina masina any an-danitro dia rasilaza no atolotrehanao no ny tombontsoa izay mbola nomenao anay ka mbola afaka niaraka taminao zay tamin'ity sabata maraina ity. Ianao ny antanteraka ny faniriana ao anatinay tsirairay avy. Ataovy tanteraka aminay tsirairay avy ilay teninao manao hoe f'Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana ny fanaovana tanteraka ny sitrapony. Ianao ny no iasa manokana amin'ny sambatan'olona. Na ho ahy na ho an'ilay zanakao izay miaino zao fandarana izao. Ianao any atanteraka ny sitraponao anay. Ka raha taom-baovao mampifantoka eo amin'i Jesosy ny programanao ao amin'ny Baiboly, dia aoka mba ho toy izany koa ny taom-baovaonay amin'ity 2023 ity. Ho taona vaovao ifantohanay amin'i Jesosy. Ifantohanay amin'i Jesosy ilay Paska ho anay, ho famonjena sy ho fanafahana, ho fanavotana anay. Jesosy ilay mpamela eloko, mpanadio ny elokay. Aoka ho aminay tsirairay avy ane izany, dia misaotra sahady ray malala. Fa fantay fa mamaly vavaka ianao, satria ny vavaka dia tonononay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.